Yansue Avi Avi Yanarewiza Via Sapatata Maiza Wanume Sarana Wanau Zai Mavesa Tempana Rehefa milamina ny zavatra rehetra dia iainga amin'izay ary ny sambo.
zaimi tanguruna Kadia matuki Dia matuki Sufitaliana Vanateraka Iachipa Uriana Yuluna Natsuni Sefanu Finitini Baanani Tena Nisini Safitini Valanitra ni farani asambarana nuvuate ruanzarani amahari tarelipya zaka zaka fani tumbuane katukiti mamitaka
Malalaewi masukanau tiku sati kumbatian umekuvu ninaita sifamira piratana rakufaku izabatsu urufuni vidyavaku uitani saiminufa malalewi masukianau Sosi Numumanau Duri-duri La
dia mitoy ny dia eny ambony samby any samy variana ny mpandeha samy variana amin'izay maharevo azy avy tsy fantany fa misy kapiteny mitondra nyity sambo ity tsy fantatry ireo mpandeha ny fisian'ny kapiteny izay mitondra ny sambo tao anatin'izany nefa tsy ndrarahiny izy ireo ny kapiteny mitondra ny sambo fa dia samy nanao izay tiany samy nanao izay fantany fa mety ary tao anatin'izay dia natory ny kapiteny satria tao tsy niraraha azy ny mpandeha ary rehefa indro fa tazana fa natory ny kapiteny dia olo-kafa indray no nandray ny famorinany sambo horantsika mitoy ny tantara inona ny zavatra nitranga Sadi lala malala kabeni duna
fiainako izy tsony mo no antenako izy tsony mo no hitaranako izy ndra izao milazako miady mpianako mimanefa fa mbola Jesosy izy rery no mpamonjea mimanefa fa mbola Jesosy izy rery no mpanavosha Enitsapako ratseo anilanao zany fiainako tozary makalao ianao irery no tokiko sy eriko mitomany ao mangaiai minokivire rakaveni fanay matsiaro fizalina isanandro minefa fa mbola Jesosy izy rery no tamonjea minefa fa mbola Jesosy izy rery no mpanavosha minefa fa mbola Jesosy izy rery no tamonjea minefa fa mbola Jesosy izy rery no mpanavosha eny ambony sambo ihany tantarantsika no mitoy a fa ao anatin'izany dia anolotra fanatitra isika dia angatahana ny diakona mba hitsangana anatin'ny fanatitra eny amintsika tsirairay avy. Jesosy Kristy ny lalana fahamarinana ary fiainana.
zanalay tokana mba tsy ho very zay metrareno azy fa nana fiainana mandrakizay fa efa tonga ny zanako mitady sy amonjany very fitiavana mandrakizay mitiavako anao zany nampaharetako mifamidram-poko aminao indro ny tanany Jehovah tsy vofa mahavonjy sofotsy navitalovana famandray fa ny hevikareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka dia tsy miaina izy aviary ifandahatra isika ototo fa nanelina tahaka nijanika aza ny fahotanao dia ho fitsiko tombo ary namaganaka katakataka azy amizay andronazy nandianana tao falamitselika izy nandianana tao fitsangajangana ny fahatona rehetra teny am'izao tontolo izao nefa matoky fa izao efa nandresy izao tontolo izao ringana ny oloko noho ny tsy fisin'ny fahalalana matimaty foana tsy misy fitsaharana tsisy fiadanana kivy ketraka verevitra tanteraka so fa mbola eo Jesosy ilay kapiteny tsara indrindra tonga saina ihany teny ambony sambo teny ka voatery ny antsoantso an'ilay kapiteny satria fantany fa izy rery ihany ny lalana ny fahamarinana ary fiainana dia tsy zany fa Jesosy kapiteny.
fa rehefa nisafotofoto, rehefa nikorotana, rehefa tsy nahita vahaolana dia nitodika tany amin'ilay kapiteny tsara indrindra, ilay tsy mametaka, ilay tsy mivadika, ilay Jesosy kapiteny a. Izy rery ihany no kapiteny fiainantsika rehetra ary izy no mitondra antsika ho amin'ny lalana sy fahamarinana ary fiainana.
Negara mamatutana Izai manangurifu Sifanai Deu afa Katukuyana Ratuka Eliadi Manzu Metiazu Nifu Saru Vifamu Nau Christi Anafakani Mabauri Eke upanafakana Kristi Belfona Reruza eti Kara suiza famuze Naisa saya tulu si Kristi Wala Ratuka Beniadi Mazu Metiazu Nifu Zaru Vifaru Lau Kristi Anafakani Mapaudi Ratuka Beliati Mansu Metiasu Nifu Zaru Vifaru Lau Kristi Anafakani Sabula
chini tupu Ebele manuku Tini maifa mpema maga Bakena ya maga Amige zazini Sati anana dinu Yesu sakajiri nefatikani Sirezembula esala-sala katika ulana Ampayerezu Amisini maswata mamulala Ampiana zaba Nianduni Dinganianini Masati asati tomaji Na munguni Anupianani Sirezembula esala-sala katika ulana Ampayerezu Pamisini maswanda mambulala Ampiana zaba Niandule Niganianini Masati asati komazi Na mukuri Nadupianani Esosireriani Naitokana mantani Daya ditima Nansala Tupumalala Naisimama na kiu Makulu na nihilu Usabata Inaita Sabi utetika Esosireriani Naitokana mantani Daya mitima Nansala Tupumalala Naisimama na jibu Makulu na nihilu Usamata Inaita Sabi utetika Yarang vavaka Jamsmarar Manumeramis Timanampar Yarang fali Yarang zali Yarang timatu Ifabtuja Bavisacha Fudi amor Aviante show Irai vati Irai aina Rai finu Rai fanapena Zaninu Zanaka Jamanicha Nyaradi Lavishini Fitiavantela Harisi Tarabelasi Zaninu Zanaka Jamanicha Nyaradi Fakati Lavishini Fitiavantela Harisi Tarabelasi
Niarang vavaka Jangan suara Menumeramis Semua nampak Niarang fali Niarang tani Niarang Niarang sinatu Di famtuja Mavesacha Adianta sou Irai vasi Irai ara Já é fino Já é faratena Zaninu Zanaka jamanicha Nyarati Nifangati La vicini fitiavantena Haritsi itsara velasi Zaninu zanaka jamanicha Nyarati mifangati La vicini fitiavantena Bicara velasi Fampitantangan Indonesia Samizana kaja manisha Fampitantangan Indonesia Samizana kaja manisha Eny izao no mamonjy anao ka mampahery sy miaro anao. Aza matahotra mihitsy ianao fa izao no momba sy manampy anao. Dia lasa tokoa reny tahotra teo ka na mamely ahy aza ireo tsy mba manahy intsony aho izao fa mpamonjy no tonga ho anao. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Raha izy andidy anapaka ny fiainanao. Jesosy eo ianao ny kapiteninay. Tsy misy toanao anio ampitso ary ho mandrakizay. Tanora ihany mba tanora toana nandeka nankamamy zao fiainana izao nandeha nirenireny fanofo ihany mo kanefa haira Ini
Sodansika siumirane Manulo nangisika Isangana lakizau Zawimbilieta Kanesa tutulizau Simamisika modeta Nabagangana kutua Mangala kangisitua Kerala haleluya Ikipata sikanyaka Tuniwendea Salasa Oh, hallelujah. Suganda tupifalia Inuweni malizia Malizia Suganda siumirane Manulo malizia Fifaliana lehibe androany ny rahantsika tamin'ny fefy teto amin'ity toerana anankiray izay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra itya isaotra an' Jesosy tsika iorakoraka mafy be sady tehaka eto amin'ity toeran'ity androany. Saotra tompoko mankasitraka antsika rehetra ary mirahasoa antsika rehetra samy hotanin'i Jesosy daholo etona dia tsy hainy tsy hisaotra ary ankasitraka voalohany indrindra dia ny ray aman-dreny lehibe dada Randrianatoandro izay nanatrika an'izao fotoana izao ary miaraka amin'ireo mpiara-dia mitehaka mafy be ho any dada. Saotra tompoko mankasitraka dada. Faharoa manaraka an'izany dia isaorantsika ihany koa nitonian'ny fiangonana fitandremana taninan'Andrano miaraka amin'irao ny fiangonana eto amin'izao fitandremana taninan'Andrano izao tehaka mafy be ho an'ny fiangonana taninan'Andrano mankasitraka mankatelina tompoko ao anatin'izany ihany koa nitonian'ny fifoazana miaraka amin'ny birao ny fifoazana ihany koa izay manatrika eto mankasitraka tompoko tehaka mafy be tsika rehetra. Saotra tompoko Tolorana ny fisaorana sy ny fankasitrahana ihany koa Andriamatoa filohan'ny F7 izay manatrika izao fotoana izao ihany koa miaraka amin'ny komity sy ny birao ny F7 rehetra mandrindra sy mandamina n'izao krismasy 2024 izao mankasitraka tompoko. Saotra tompoko ary indrindra isika tonga maro be amin'izao ora sy fotoana izao manatrika izao krismasy mifefy izao isaorana sy ankasitrahana feno satria raha nanao zavatra teto izay fa tsy tonga ianareo zava-poana ny zavatra nataonay teto ka dia tehaka mafy be ho antsika rehetra.
Sotra tompoko makasitraka antsika rehetra isaoranay manokana ihany koa androany ny musicien anerba zay tariama tamin'ny Saintia niara-niasa tamin'ny fefy androany isaorana ianareo tompoko avy any amin'ny chapelle francophone saripody Tanjombato misaotra betsaka misaotra ho tamin'ny Saintia sy ny ekipany teka mafy be ho an'ny zareo. Sotra tompoko isaorana ihany koa ny mpitendry niaraka tamintsika androany zay tarihan'ny coach Salanto makasitraka manatelina fanafinaritra ny fiarahana teka mafy be ho an'ny mpitendry androany. Sotra tompoko ny kirakirany jiro ihany koa dia tao any RM éclairage zay nanafana ihany koa tamin'ny alalan'ny jiro maro loko teka mafy be ho azy ireo. Sotra betsaka tompoko tao ihany koa ny nikarakarany lafin'ny teknika rehetra ny rezia zay rehetra nampitana ny feo hatrany amin'ny tamajotra serasera rehetra tany makasitraka teka mafy be ho azy ireo tompoko. Sotra tompoko makasitraka mankatelina tompoko. Manaraka an'izany dia isaorana ihany koa ny ray aman-dreny pasteur Sasazy avy amina réunion manatrika an'izao fotoana izao niaraka tamintsika teto niangano ny Jesosy kapiteny teka mafy be ho azy. Sotra tompoko makasitraka indrindra tompoko ary atao hoe isika rehetrarehetra zao matoa totosa ny etsika natao androany dia taon'ny fiarah-mientana niaraka tamin'ny fefy rehetra tsy akanavaka nanao zay afany tokoa tao anatin'ny famerenan-kira sy ny zavatra rehetra zay nitanterahana teka mafy be ho an'ny fefy rehetra. Sotra tompoko makasitraka mankatelina ary eny dia satry moa voatanisy eto daholo fa ialana tsiny ho an'izay tsy voatonina fa atao ihany koa ny sazo feo zay niaraka tamintsika teto tamin'ny alalan'ny écran zay nirahantsika teto dia tao ihany koa mpiara-miasa rehetra tao anatin'izay isaorantsika izy teka mafy be ho azy. Sotra tompoko makasitraka sy mankatelina tompoko. Smile box niaraka tamin'ny sary feo isaorantsika ary farany ataoko hoe farany angamba dia misy ny fanomezana zay natolotry ny orinasa teknôlôjia androany misy ordinateur portable zay anaovantsika fisarihana nisy ny tapakila zaraina tamintsika zay tonga voalohany teto amin'ity toeran'ity atolotra maimaimpony zany amin'ny anaran'ny fefy amin'ny anaran'ny orinasa teknôlôjia ihany koa zay isaorantsika manohana mandrakarivan'izany fefy izany sy ny fiarah-miasa eo amin'ny fiazakazahana amin'ny fanomponan'Andriamanitra teka mafy be ho an'ny teknôlôjia. Sotra tompoko anao fisarihana sika dia iza nahazo an'ilay tapakila tamin'ny voalohany zaraina teny ampidirana atsagnano hoe ilay tapakila ny tananareo zay zato voalohany mantsy ny nomena azy iny dia anankiray nomentsika ny ordinateur portable androany ho sarihantsika dia numéro 7 ny farany 0 ny voalohany 8 ny eo ampovoany zany hoe numéro 87 aiza numéro 87 izy no nahazo ny ordinateur portable avy any amin'ny orinasa teknôlôjia zay natolotra tamin'ity androandroany ty atolotra anao ampitiavany zany aiza ny mba meo lalana kely izy azafady. Sotra tompoko dia atolotra anao ampitiavany zany tylay ordinateur avy amin'ny fiafiany sy ny teknôlôjia braso dia akafiny fefy mandrakariva. Sotra tompoko eny ary tompoko dia tsy hay monitsy anome fitenenana ny ray aman-dreny lehibe dada Randrianatoandro na dia ndray mbava monjy aza dada mba mila zay teny kely avy aminao ny fiafia sy zao vahoaka rehetrarehetra manatrika izao. Aiza micro azafady mba omena micro kely azafady. Eny ary dia omentsika teka mafy be dada Randrianatoandro zay andray fitenenana amin'izao ora sy fotoana efa lasa izy fa zany solo efa lasa efa lasa. Sotra tompoko mankasitraka tompoko mankasitraka atsika rehetra. Eny ary dia zay ny fotoana zay ny rahantsika tamin'ny fefy tamin'izao takariva izao
mitoy ny fankalazana ny krismasy izay ho tanterahantsika eto amin'ny fitandremana taninanandrano ato amin'ny riana fahaefatra mandra-pahatonga ny fahadimy amin'ny roapolo ny volana desambra ifaly-sika iravoravo ikorany eto amin'ity toeran'itya anome voninahitra an'andriamanitra dia manasanao raha mpitso amin'ny 5 ora sasany irahantsika amin'iza iza ohatrany tsy fantatsika izany iza ny manao ny anjara krismasy raha mpitso alatsinainy fa 12 ny volana desambra iza lampy dia manantenantsika ho tonga marobe raha mpitso teka mafy sady ho an'ny lampy zotra tompoko mankasitraka mankatelona antsika rehetra dia oredonina avy hatrany ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra alleloia ao arinan'izay dia hivavaka isika ametraka ny fiainantsika eo am-pilantanan'andriamanitra milamina tsara antsika amin'ny fivoahany eto amin'izao tempolin'andriamanitra izao fa maro be tsika sao dia hifanosika ao amin'ny tohatra ao dia milamina sy mirindra tsara isika alleloia.
voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Masina Jehova tompony maro, eky ny voninahitra rehetra. Tsangana ivavaka isika rehetra tompoko. Soranay sy omenay voninahitra ianao Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay. Ilay Andriamanitra tompony esa ny fahefana ny an-danitra sy ety an-tany. Era-poeran-tsaina no isaorana ianao ny afatanterahany fotoana rehetra teto androany. Niaraka taminay teto ianao ary nahatsapy izay fa feno fanatrehanao izao toerana masina izao ho tadido ny famirapiratany voninahitra ao any amin'ny danitra. Mankasitraka Jesosy misaotra anao. Tanteraka somatsara ny fankalazana ny krismasy izay nirahana tamin'ny fefy androany ianao Jesosy no tompony izany fa izay dia fitaovana fotsiny teo am-pelantananao ka raiso hoanitra kasitrana any amin'ny lampany voninahitra. Zay rehetra nanatrika teto zay rehetra nandre ihany koa zay rehetra afatra nampitaina teto ianao ane mbola iainy vavaka azy koa ary ianao ihany koa Jesosy mbola melombelona ny fanahiny ampitombo ny finoany ahafahany manaraty ianao. Misaotra Jesosy dia mametraka ny toyan'ny fankalazana rehetra eo ambany fitarehan'ny fanamasinao ka ny sampana rehetra izay mbola natanteraka an'izany manomboka raha pitsyindray dia ianao no omba tahaka an'izay efa nombanao izay rehetra efa vita izay no mbola ombanao izay rehetra mbola natanteraka. Misaotra Jesosy tapitra ny fotoananay teto ny fotoanany manapetra Jesosy fa ny fiarahanay aminao kosa dia tsy manapetra fa hiara-dalana aminay mandraka arivo ianao. Dia misaotra Jesosy mamasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay ny anina sahaza ao anay ary mamelany eloko ay tahaka ny namelanay izay meloko taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano izay tinonina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitra ny fahatsarana rehetrany ho ao aminareo tsirairay avy izy any ampamirapiratra ny tavana ao aminareo ka samy ahita ny voninahiny izao sy ianao izay nanatitra an'izao fotoana izao dia mandehana mahereza matanjaha fa indro ao tompo momba anareo mandraka hariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Misaotra Jesosy anao ny dera anao ny anja anao ny voninahitra izay efa naotra amin'ny taloha indrindra ary ho anao mandrakizay dia ho tanteraka tokoa anay izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Masina Jehova tompony maro eky ny voninahitany rehetra. Amen. Teka mafy betsika firaritsoa fifanaova-meloma samy tahiny Jesosy daholo. Meloma tompoko. Fa